fa tsy afaka andrisianatra ty zany ke teny raby mandeha gauche io hainy no hinantsanantsana amiko. Miarabantsika rehetrarehetra avoaka malagasy sy ny namana mpanaraka moa eto amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Raha ohatra ka nisy an'ireny valikafatra moa zany avy amin'ny Dr Paolo reny, zay moa no valiko eto androany, de ataoko angambany manana droit de réponse ny tenako sanatria tsy hoe tsy ady le izy andresako azy fa mba hitondrana fanampy fanazavana mba ahafantarantsika ny zavatra tena misy marina hoe inona natonga an'ilay zay ataoko hoe tsy fitovian-kevitra. Zay ngambany no malaza azy, zay nitarika resaka attaque personnelle zay nataony ahy ngambany amin'ny fahitantsika azy arozavay koa ma-attaque personnelle azy hoe taiza no niainga ty zavatra ty. Za raha mitoerako zany tsy tokony zavatra ohatran'ireny no andaniako fotoana, fa nefa kosa manoloana ny filazana zavatra tsy marina, tsy rariny, fanasoketana, fanambanimbaniana olona, faneratsirana ny tenako sy ny androm-panjakana, de tsy maintsy mitondra fanazavana ny tenako manoloana an'izay mba malala tsika ary afaka manadiady ihany koa. Tena tsy torapo le izy fa tena wazavaiko antsipirieny. Ninona moa ny atomboany ty zavatra ty? Ny atomboany ty zavatra ty zany rehefa nanao filazana ny ministre d'État misahana ny fanavaozana, ministre Yantra zany, dia nisy intervention mafy be zay nataony Dr Paolo, nitsikera mafy ny Yantra sady nanambany izy tam'izany de sady nanambany koa ny filoam-pirenena koa, filoan'ny fanavaozana. Zay zavatra zay zany rehefa naraiko inona tiany atongavana, voalohany izy manambany ny fanjakana fanavaozana, zay no hitantaratra tao, de manambany ihany koa ny fahalalany ministre Yantra, satria nolazainy tsara tsy anao irery no mahay ary tsy anao irery ity Madagasikara ty. De zay zavatra zay zany rehefa jerenao ny ambadiky ny le message apetrakiny dia mitaky zany izy ny fanakorotanana indray ny lamina zay fa misy an'izao, de mba ahafana miverina amin'ny fametrahana tetezamita gaboraraka. Zany hoe mbola tsy nisy resaka feuille de route mbola fanazavana foana napetraky ny ministre Yantra, de fa zay no zavatra navokany hoe tsy anareo irery no andrafitra ny feuille de route io, ary nasika izy tam'izay teny zay. Ka zavatra tiany atongavana zany hoe ahoana no ahafahana miara-mitantana am'izao fanjakan'ny fanavaozana izao, mandra-pahatongavany concertation nationale. Zany hoe ohatrany nahazatra atsika zany tamin'ny tantaran'i Madagasikara rehefa misy ny tetezamita dia misy ny fizarana toerana. De zay zavatra zay zany no takiny ankolaka, satria raha ohatra ka tsy matakatra ny message zay apetrakiny ianao zany de mieritreritra fa hoe mitaky ny marina izy ao anatiny ao, nefa mitaky ny isiany fiaraha-mitantana, zay le message. Zay no nametrako tsikera, de rehefa aveo moa zany namaly an'izay teny zay ny filohan'ny fanavaozana hoe tsy tahaky ny isan'andro mahazatra ny zavatra misy eto fa ny resaka tondrozotra ny atongavatsika am'izay fampiresahana zay na tetiandro na inona moa zany mahalaza azy resaka chronologique na deadline, zay no zavatra hapetraka tatitra zay natao tamin'ny Sadeka, zay nilazainy filohan'ny fanavaozana. Izay zavatra zay zany mahazava be fa nandiso fanantenana olona maro zay neritreritra ny fiaraha-mitantana, de isan'izay zany Dr Paolo. Tsy diso ny kajikajy nataoko amin'ny zavatra zay tia no nampitaina tamin'izany fotoana zany.
nanamarina an'izay teny zay zany a ny famohan-kevitra zay nataon'ny lehiben'ny mpanohitra Nomaly hoe zahay hery mara de mitaky fiara-mitantana. De inona diso amin'ny teny nataoko zany? Resaka feuille de route no ny atombohany zay resaka fanasoketana zay natao ay Nomaly zay ho azavaiko amintsika eto. Zay zany no ilazako za tsy tiako le manambany olona. Fa mampalahelo raha ohatra hoe resaka politika no atao hevitra tsy mitovy no niangany ilay ady hevitra de miditra amin'ny resaka attaque personnelle sy fanalambaraka, filazana vaovao tsy marina zay hoentina animbana olona. Betsaka ny zavatra atao anatiny tao moa fa hovaliko aminareo zay tena lehibe de anjarantsika ny mandinika azy. Anisan'ny zavatra nasongadinao voalohany fa hoe pisoloky ny tena koa ary ny soloky any mpanakanto Brianty. Zany hoe sandoka zao ho partenariat zay iara-iasa amin'ny Brianty nefa ny soloky Brianty izy anao. Voalohany maliko aniny tsy alavaiko izy tsy mahafantatra amin'ny Brianty aho ary tsy ary ny resaka amin'ny Brianty aho raha ohatra ka mahalala ay Brianty na miresaka fanefa ny resaka amiko Brianty afaka manazava izy fa raha marina zay zavatra lazainao zay de miala ho solombavam-bahoaka ny tena koa fa tsy mendrika ahy zany no solombavam-bahoaka satria olona pisoloky. De fa information diso zany no nomen'olona anao de noresahinao le izy nefa tsy nananao proof fa izy no lazaiko zay. Ka tsy haiko amin'ny maha mpampianatra lalàna anao mety miteny zavatra anankiray zay tsy nananao proof de lazainao hoentinao fa hoe hanidina ny vavako sy mety afako tsy teny rapitso. Zay zany anankiray. Alohan'ny anohizako azy de tsara ho fantatra anareo rehetrarehetra fa olona ny tirajoelona ny tena koa natany amin'ny fanoherana na amin'izao fotoana zay fampiresantsika. Ka tsy menatra zany no misorona aminareo eto fa manoana an'ity fitondram-panjakana ty à 1000%. À 1000% ary asumeko zany. Ary arovako hatramin'ny farany ty fitondrana ty na ahafaty ahy aza. Tsy mivadika amin'ity fitondrana ty satria zay no tanjona niriko hatrizay. Ary nampigadra ahy de ny fiadivako amin'ny fitondrana teo aloha mba hafana manova rafitra amin'ity firenena ty. Ka tratra ny tanjona izao hanatratra n'ilay tena tanjona farantsika de fanovany rafitra dikan'izay tsy za mihitsy ny fahavalon'ity fitondrana ty. Aoka zava zay. Toizako zany le fiampangana faharoa zay nataony. Hoe nanodikodina fanampian'ny Traboina. Ny tsara ho fantatra zany ireny fizarana reny mizara maro misy ny an'ny population misy ny an'ny Benzersea zay izy ireo nizara azy de misy ny an'ny présidence zay nampandraketina ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny région Boeny sy Melaka zay nozaraina de samy nahazo ny tsirairay de any amin'ny présidence no manao tatitra ny solombavam-bahoaka de tany amin'ny présidence no nanaovana an'izay tatitra zay. Ary hitanareo angamba ny andirektany popoka reny olona any amin'ny 10,000 sy 4 alina no sitraka an'izany tsy nisy nitabataba tao satria nahazo ny olona tokony hahazo an'izany. Ka iny tsy anjarako angamba no mamoaka an'iny fa anjara amin'ny présidence tonga any le tatitra sa tsy tonga fa kosa manoloana ny fanalambaraka filazana zavatra tsy nanana proof de tsy maintsy ho hitantsika ny toiny fa aleo angambany anjaran'ireo samby mahay lalàna no ifanazava orinao fa azavaiko aminareo fotsiny zavatra nisy zany. De nilaza koa zany izy hoe mangalatra tany ao Mahajanga. Mbola tsy nanana olana ara-tany aho tao Mahajanga. Ary mbola tsy nanana tokotany misy litige aho. Fa zavatra nividina daholo raha ohatra ka misy tokotany koa de nividina fa tsy misy olana akory ary tsy misehatra amin'ny resaka tany aho fa mpanao asa soa, mpanao collecte des dons zany no nahafantaran'olona fa tsy resaka ady tany akory. Zay zany raha tsotsoriko mahakasika an'ireny fanalambaraka reny. Ankoatran'izay koa laza ihany koa anao fa hoe diplôme tsy haiko nividiko na sandoka no baka sandoka moa zany BPC izy ianao sura
fa ny diplôma zany samboka zany no nivoako ivela Madagasikara. Anjaranao manamarina an'izay fa ny olona zay niara-nianatra amiko mahay hoe taiza no naliako, taiza no nianarako, taiza zao no tafavoaka, fa manana an'izay diplôma zay za fa tsy nividy. Afaka revisenao Ankatso mijery ianao hoe inona ny filièrana raiky tao Ankatso talohany nandehanako ivela Madagasikara. Zany zavatra azo marina zany. Ary navita nitsaka ny sy andavana ny fianarana zay norantoviko 8 taona, 7 taona angarangidina zao no tsy teto Madagasikara, nandalina an'izay fianarana zay nataoko. Marina nianatra langue arabo fa ny filièrako spécialitéko dia ny droit islamique. Ary ananako maîtrise zay. Zay angamba no ambarako anao tsy tampahaizana za ary tsy elita malagasy. Fa ny fahalalana raha lahy koa tsy hoentina anambanina olona. Ny fahalalana samy mahalala ny olona. Fa ny diplôma io no akademika dia fantatra hoe ty manana maîtrise aho no manana doctorat anao fa choix-ko raha tianao maîtrise raha tia hanana doctorat dia mbola afaka na dia amin'izao ara fa tsy nisafidy an'izay aho. Efa 10 taona mahery no navitako fianarana fa tsy nanana eritreritry zao hanoya haka doctorat zany. Ka tsy tsara ny manambany olona amin'ny alalan'ny fahalalana fa tsy mendrika antsika zay. Ny olona mahalala zany izy tsy mitabataba ary tsy manambany ny hafa ihany koa. Zay mo mety natezitra anao angamba ny famaliako an'izay resaka feuille de route zay satria tratra ny zavatra nieritreretinanao tao dia ny anakorontana mba hahafana mizara seza nefa tsy tonga amin'izay tsika. Dia ny atezeranao nomaly betsaka ny fioaram-pefy hoy zao nefa na olona ny lalàna, olon'ny lalàna, mahay lalàna, mpampianatra lalàna dia tokony tsy tonga amin'ireny zavatra nataonao reny. Ahoana moa zany no ilazanao ny olona anankiray zay tsy tianao ao anatin'ny commentaire-anao dia anompanao vaoaka ny toliara ray manontolo hoe nareo nampiasa teninareo anao nareo baka toliara ao sagnasagnagna io mahasagnagna nareo baka toliara io. Donc dikan'izay assumevo raha tamin'ny toeranao zao nifona mivoaka ny toliara, nifona amin'ny zanaky toliara. Zay le teneniko hoe mpifoaram-pefy le izy fa tsy hoe zaho te hampiady anao amin'ny malagasy na malagasy samby hiady. Dia teneniko za tsy rasista, fantako fa nisy nanome information anao dia lasa miteniteny dia anjaranareo angamba no mifanoro an'izay tena teny marina atao anatin'ny zavatra nolazainao reny fa tsisy zavatra marina reny. Ampedivinao ampanina sy teny aho fa hoe za te hanonga anazy. Ireny moa fomba mahazatra anareo tamin'ny andron'ny TGV midiaboliser zavatra anankiray manao plan machiavélique hoentina mitena olo anankiray fa za tsy olana reny, za olona honnête sincère zao tsy azonao amin'ireny. Dia lazainao zao fa mampikarama influenceur dia mba hafako manasoketa ny filohan'ny fanavaozana sy ny olona rehetrarehetra zay ataoko an'izany. Tsy zatra an'izay za. Zay zany anisan'ny zavatra tena hitako hoe ny baribary resaka fidèle team sy ny karazany everiko zavatra mety tsy maîtrisenao le izy fa niteneninao satria zaho mbola tsary team ary tsy niara-dia tamin'ny team hatrizay fa kosa zay niara-dia tao anatin'ny firaisankina, tao anatin'ny fanoherana. Disadisana indray sy fidèle zavatra périodique efa dépassé iny, tsy manana olana amin'ny anitra aho raisiko reny iny anabavy iny donc tsisy olana zany amin'ireo olona reo ary tsisy olana amin'ny raha valomanana ihany koa. Fa ny zavatra nolazainao zany tena maneho zany hoe règlement des comptes, fankahalana, faniratsirana, filazana zavatra tena hitanao hoe fanasoketana olona mihitsiny no nanaovanao azy. Manahirana mieritreritra azy satria raha ohatran'ireny no pratika anaovantsika politika tsisy fanovana zany a Madagasikara eto. Ohatra ka hoe tsika hifanambany ifampilaza vaovao diso everiko tsy mety zay ary ifanavakavaka ny tena ratsy. Satria gagagaga ihany za raha nahita hoe olona bado tsy mahalala io no vepany ana mahajanga. Dia lazaina koa zao anao chef de région, anao foana anao miteny anazy zaho BPC ihany ny ananako
eo koa anao milaza fa hoe hanao chef de région nefa hainao tsara ny condition napetraky ny fitoram-panjakana fa ny olona manana bac plus 4 ihany no afaka manao ny postuler an'izany chef de région zany. Dikan'izay matoa zany zao hainao fa niady an'le toerana de dikan'izay manana bac plus 4. Hoe tsy afapo zany ao afaka ny Christian Vepany de avy aty amin'ny raha ambony aty de midina ambany ary. Zany sady Vepany zany zao no anao chef de région. Tsy mitovy zany raha zany. Tsy logique zany le teneniko fa tsy logique olona raiky vice président ny Assemblée nationale de andeha hidina andeha anao chef de région. Fa izay zany no zavatra navoakanao aloha de hitany rehetra regny. Ka zay hoentiko any amaliana an'ireny zavatra nataonao regny. Fambanimbanina zay nataonao regny, faniratsirana zay nataonao regny. Raha sitraponao de amotika tanteraka anao ny eritreretinao nefa tsy vita mora. Fa anjaranao hoe aho manazava aminareo samy pahay lalàna raha pitso. De azagaga atsika fa regny zavatra nataony regny de ifanazavany amin'olo zay nampianarin reo satria mbola ho ampianarin reo mpitsara reo satria mety manana maîtrise en droit reo, mety manana DA reo fa izy moa docteur en droit mety afaka manazava an'izay. Lazainao zay fa zaho nandoro téléphérique. Zany resaka téléphérique zany hatsorapony siteny président siteny no mety anaovana fanelezana tsaho anay. Za teo nidina président siteny de rehefa avy eo nitenen'ireo olona reo hoe aza potehanareo io fa volam-bahoaka io, volam-panjakana io fananatsika. Zany no tenenina n'olona zay saika ho nandoro anio téléphérique. Lalana nandalovana iny ampodiko ndraiky. Lalana nandalovana iny de nahitandreo de nananatra andreo président siteny. De rehefa avy eo zay nanohy ny diandreo naterindreo tonga amin'ny toerana nivorianay tamin'ny fotoanany le 25 septembre. Fa tsisy resaka hoe fandorana téléphérique. Aza mamorona anareo fa zahay tamin'le 25 zany mbola tsy niditra ntsehatra amin'ny resaka manifestation nisy teto. Zaho ihany angamba no niserana fa ny fidirana antsehatra tsy nisy. Fa fivoriana no nataonay rehefa avy eo. Ka hoentiko ilazana hoe aza manana preuve anao angamba ny matombo teny hoe za zany no nandoro an'izany téléphérique zany. Anjaranao manazava an'izay fa tsy olona sauvage ny tenako. Zany mandoro fananam-panjakana zany mbola tsy nataoko. Ary afaka jerenao ny antécédent fa tsy tafiditra amin'izany. Mba ilazako hoe tsika zany nao manteny hoe hidina amin'ny nivaon'ny BPC anao hanao an'ilay zavatra nataonao fa kosa everiko tsy mendrika zay. Rehefa anao toy amin'ny toerana ambony zany olona manana doctorat en droit zany tsy olona rehetrarehetra manana an'izany. Tokony modely ianao zany manoro raha ohatra ka misy zavatra tsy haiko satria resaka feuille de route le izy. Zany feuille de route zany afaka zavainao amiko raha ohatra ka tsy haiko. De mba samby mahay tsika zany hoe kay zany feuille de route io de fizarana seza de rehefa avy eo gaboraraka de rehefa avy eo volam-panjakana very satria olona be dehibe hiditra ao anatin'ny Assemblée nationale sy any amin'ny Sénat de mitombo ny fandanian'ny fanjakana de rehefa avy eo ato am'izay le gaboraraka hoy zao satria tsy maintsy ao am'izay mandeha le affaire amin'ny volamena bois de rose sy ny karazany ohatrany tamin'ny 2009 izay nahantra tamin'igny no atao hoe olona dala vakibalina ny arena Madagasikara safira sy ny karazany. Regny zany no zavatra mila ho ataontsika amin'ny fanavaozana zao. Ka fanavaozana tsika zao mahazaka nareo mahatantesa nareo fa presque 16 ans nareo nitondra tamin'ny firenena aty nandeha nitondra tsika nankaiza. Nankaiza ny filoha zay everinao mahalala ho izy ianao zahay moa nambaninao fa nefa ny filoha zay nitompoinao teo raha ny fahenona ny zavatra miseho seconde ny ala fianarana izy nefa natahoranao loloavinao ary tena najainao. Fantako ane zavatra tia mila ho ataonareo de anakorontana zany fanambanina samy malagasy indrindra fa zanaka ny faritra satria nareo mieritreritra zany misy olona tsy mendrika mitondra ny firenena ty. Vazainareo io président io ambaninao io président io fa zahay eto vonina ijoro hatramin'ny farany hatongavatsika amin'ny fanovana io. Aza misy mitsoka zahay tsy mitsoka. Zaho tsy ana ohatrany Andry Rajoelina itsoka amin'ny Madagasikara
tazominareo vidéoko ty androany rapitso afaka pitso hoe zahay tsy hiala Madagasikara eto tanindrazako ty veloneto mateto karaha tsy ho tonga am'izay fanovana zay tsika zay no edivantsika hatramin'ny farany ho tonga amin'ny concertation nationale tsika isafidy ny lalana izorantsika ao anatin'ny taona maro mifandimby engane mba ho tanteraka zany resaka fédéralisme zany mba ho tanteraka zany autonomie des provinces zany no ijoroanay fa tsy mitovy amin'ny patronao taloha teo nampanakarena ny tenany rehefa aveo ny vidinosy any Dubai de mipetraka agny miaraka amin'ny vola milliards de dollars zay nalainao tamin'ny firenena ty karaha ianao no andeha hitatrakena andeha hiandry an'izay hanakorontana tsy possible zay satria zahay ijoro hatramin'ny farany ny fanakorontana nataonareo zay vonina nanohitra azy am'izao ary mihena ary efa betsaka no nandositra betsaka mbola tadiavina eto amin'ny fanakorontana anatiny zay omaninareo ka nao tsy ilaza mihitsy hoe zaho andeha hanohitra zany zavatra mifanohitra mihitsy zany ohatrany hoe faladia an-tampondoha lohany amin'ny faladia ny olona anankiray ve namono voay de eo koa tampoka koa izy mandeha mitady voay hafa koa vonoiny efa maty le voay andaotsika anarina an'ity firenena ty tongava nareo amin'ny concertation nationale fa aza manofy seza zany fa mbo tsy fotoana zany any amin'ny concertation nationale voanareo de aseho hoe ma docteur en droit anao ointao ny fahaizanao mametraka rafitra ma technicien anao zay mo izy tsy hoentiko lavabe satria betsaka ny zavatra mety azavaiko tamin'ireny zavatra reny fa kosa lazaiko hoe rehefa miresaka de miresaha zavatra marina de récoupeo tsara ny information de hoento ho lala mivoaka malagasy marina lazainao hoe musulman zao tsisy aloha teny islam tsisy fa ny teny arabe no misy ary ny finoana islam no misy na religion musulmane mahafantatra an'io zao voafeko tsara io de tsy manaonao foana ao anatin'izay nambaran'ny prophète l'islam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw falyasmut ran'olona anankiray nambarany mino ny andro farany de aoka izy ilaza zavatra marina na mangina io vavany io de zay mifehitsika fa anatin'izay fifehezana zay ilazana zavatra tsara ilazana zavatra marina ho fampianarana azo atao zany ka zay ambarako anao izy rahalahy tsy ato anatin'ny volana Ramadan mihitsy zao handeha teniteny foana na andainga na koa hanasoketanao ho tonga amin'ny fomba fisainana any ambany de ambany de anavakavaka amin'ny samy malagasy na hifanambany amin'ny samy pretendrazana fa azo atao mamoaka hevitra fa rehefa resy ianao androany amin'ny hevitra zay lazainao mety mandresy ianao rapitso diso anao tamin'ny resaka feuille de route fa resanao ny feuille de route de acceptevo zay diso anao nagnasagnana ny zanaky toliara de assumevo zay fa zaho malagasy marina resakinao za tsy nandeha nanarabady zany majoinga zanaky mahajango ny zanaky toliara ampodiko aminao zay maha malagasy ahy zaho tsy de araky ny fiheveranareo hoe komorien taratasy zany za gasy ray gasy reny reniko tandroy sakalava babako tsy mihety sakalava dikan'izay sady zanaky toliara aho zanaky mahajanga ajanony resaky fanambanimbanina fa ray ny gasy ny karazana ny foko de tsy mampiakatra olona anankiray fa ny fanetrehan-tenanao ny fanambanianao tenanao tsy misy foko ambony zany eto fa ny tsara ataonao no mitoetra ary zay no itsarany maro anao ka samitsika may makalesona azo atao mitsikera azo atao no manao fanadedina manao analizy ianao fa azo atao no mandainga na mamorona lainga na manaratsy olo na manasoketa olo na manambany olo na manimbazimba olona na androm-panjakana na manakorontana ny firenena avy amin'ny filazana zavatra marina sarotra ane zany fiampangana hoe zaho anongana fanjakana ary zaho no mampanompa an'ilay filoham-pirenena zaho anongana an'ilay filohan'ny antenimieram-pirenena zay lehibeko mivantana zany zavatra tsy hisy fa tsara no falalatsika an'izay zay olona honnête ary patriote zay de ambarako anao mbola tsy nahinao ny afakandro anao misy antoko zaho nanoana ny siteny
amin'ny resaka décentralisation rafitra zay fa tsy resaka sy teny amin'ny maha judoka azy na mpandrara ary raha manoana ny colonel koa zao androany tsy amin'ny maha kapisaty azy fa amin'ny maha itondrany an'le fanavaozana tandraza koa tsy avidiko amin'ny alalan'ny olombelo na filoloavak'olona fa io fanavaozana io no andrasako satria tsy ho ahy intsony io fa ho an'ny taranaka mamparako dikan'izay joroako raha maty fanavaozana maty miaraka amin'ny fanavaozana fa za tsy miala miaraka amin'ny fanavaozana hatramin'ny farany ho ateritsika amin'ny concertation hoa dia rehefa eo tsika mahita tohiny hoe iza hitondra n'ity firenena ty fa tsy maintsy miova ny rafitra eto ho an'ny taranaka ho an'ny firenena ary ho ela velona tsika rehetra ho tsarain'ny tantara ho ela velona ity firenena malala tsika ty